ao anatin'ny politika amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana indray kosa ramofo izay isan'ny nisongadina atao anatin'ny akony dian'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina avy any Addis Abeba nahazo ny amboara amin'ny ady amin'ny tazomoka ramofo i Madagasikara noraisin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izay tany Addis Abeba ary natolon'ny ministeran'ny fahasalamana androany teny amin'ny lapa-panjakana tetsy Iavoloha izany fotoana izay nilazan'ny filoham-pirenena ny fanamby apetraka momba ny sehatra ny fahasalamana izay indrindra. Anafoana tanteraka ny tazomoka ny taona 2024 no fanamby apetraka hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nandritra ny fanolorana tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ny amboara avy amin'ny African Leader Malaria Alliance na ALMA momba ny ady amin'ny tazomoka. Loka izay noraisin'ny filoham-pirenena malagasy nandritra ny fivoriana tampon'ny vondrona afrikanina tany Addis Abeba ny janoary lasa teo. No nahazo an'ilay amboara anisan'izany Madagasikara. Ilay amboara moa zany ny antony nanomezana azy dia ny hoe noho ny asa izay nataony ny tany tsirairay avy eo amin'ilay hoe couverture loatra ny 95% dia amin'ny sivy isanjato amin'ny asa atao mahakasika ny ady amin'ny tazomery na ny mpanidisana izany dia miverina zany fa ao anatin'izany ady zany misy ny fanomezana nireny lay izay misy ny fanafody maharitra misy ankoa zany ny fanaovana ady amin'ny tazomoka amin'ny fanaovana fanarahana fanafody maro samihafa amonona ny loka zany ka dia zava-dehibe ho an'ny atao hoe ny filasambe tany Afrika zany ady zany satria dia nanomboka tamin'ny taona 2000 dia miverina fa misy any amin'ny telo tapitrisa mahery ny olona voavitra noho izany ady atao amin'ny tazomoka zany zava-dehibe izany zavatra izany ary miverina fa mienany amin'ny 9 isanjato any ny tany fahafatesana noho izany ady zany. Aty amintsika moa dia mbola misy ny tazomery ary mbola mitohy ny any izay atsika amin'izany tanjona dia hoe amin'ny taona 2010 dia mba tsy hisy intsony izany arivona izany dia amin'ny tanjona zany dia mampahela antsika rehetrarehetra tonga atao tanjon'ny fitarapanjakana tanjony ministera izany zavatra izany ary misesika izay atao mba ampitondona ny vola izay itomanana izany ady zany atia amin'ny kontinanta afrikana zany. Ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana izay naneho ny fahavononany anohy ny ady atao amin'ny ady amin'ny tazomoka. Marobe mipaikady natao izarana moustiquaire imprégné natao aspiration intradomiciliaire natao zay afana misabo amin'ny fanafody tena izy zay voan'ny tazo dia napresina amin'izay ny CCCC zay zavatra zay dia nampito ny tany mortalité azo amin'ny tazomoka sy ny tany morbidité azo amin'ny tazomoka. Matetika moa zay amin'ny fahasalamana dia milaza hoe ino antony amin'izay mampitany taloha ny tazomoka zany larana faharoa zao izy tafiditra larana fahatelo favalo zay zany tena aminazy ke izay effort zay zany zay pays natratry ny couverture universelle plus de 80% na couverture moustiquaire na couverture amin'ny fanafody sy ny CCCC dia mahazo an'ireo zavatra ireo ary tantaratra amin'ny réduction de mortalité sy morbidité zany. Akoatra ny ady amin'ny tazomoka dia manamafy ny filoham-pirenena androany fa lara-pahamehana ho azy ny fahasalamam-bahoaka. Dia ny anatsarana hatrany hatrany ny lafiny fahasalamana ho an'ny vahoaka izany hoe ny anakaikezan'ny fikarakarana ny fahasalamana ny vahoaka zany. Famerenana indray ny asan'ireo le CSB izay na nikatona na tsy afaka niasa tsara ny fanapahariana ireo mpitsabo any amin'ireny faritra ireny ny fanomezana fanafody ny fikarakarana indrindrandrindra ny fahasalaman'ny ankizy sy ny vehivavy indrindra vehivavy bevoka izay hita fa misy tapafatesana maro amin'izao fotoana izao eo am-piterana reny zany dia isan'ny
tsy maintsy hojerentsika anganadaingana anaty setra fahasalamana. Arak'izany dia anisany hojeren'ny fitondrana vaovao akaiky amin'izany ny momba ny fahasalaman'ny vehivavy bevoka sy ny ankizy.